manapaka ao anatin'ity fivorian'ity mendrika ho azy ny fiderana ambony indrindra ilay tokana mendrika ho amin'ny voninahitra satria mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy ilay mifidy atsika izy ilay miantso atsika izy ilay mato izao atsika izy ilay mampijoro atsika androany izy ilay niasa saina fonombola niodinitsika dia efa nametraka famindrapo itsenanantsika mialohan'ny fotoana iverenantsika Jesosy avy any Nazareta no anarany andao faofainy amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny fonao ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo ho anao rery ny fiderana ambony indrindra mendrika ho amin'ny fahatsarany ianao lay tokana mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay mpanjaka sy tompony tompo misaotra tompo androany ny amin'ity fotoana ity misaotra ny amin'ilay tolona sarobidy reto misaotra ny amin'ny fiangonana ray amanontolo misaotra ny amin'ny mpitandrin'Andriamanitra misaotra ny amin'ny tenanay tsiray avy izay mbola nofidianao ka mbola nekenao hanompo anao eto amin'ity toerana ity indray androany zany fifidiana-pahasoavana zany no nandratanay ny tananay eny amin'ny lanitra tahaka ny olona resy sy baba ao anatreny fitiavanao ary anambara fiderananao hosana amin'ny avo indrindra ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka sy tompony tompo lay mendrika mandrakizay ho amin'ny taranaka fara mandiby ane mandrakizay ny fiandrianany ho azy eny ny fiderana ambony indrindra amin'ny mahatompo sy mpamonjy azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao tsika ity tanana mafy be iorakoraka mafy be ao amin'ny mpanjaka asika. Haleluya. Misy fisaorana telo misesy reto alohan'ny ipetranao. Fisaorana anankitelo napetrak'Andriamanitra tompoko. Le ray voalohany ho an'Andriamanitra. Ny ray faharoa ho an'ny fiangonana Jerusalema vaovao. Zay tarihiny pasteur Janot Rakotomalala sy pasteur Rasoantiniaina Juliette Marie Olga. Makasitraka nareo vady lehibe ny amin'ny fafana omenareo anay manokatra ny altaranareo amin'ny tenin'Andriamanitra. Inoky fa tsy ny olona rehetra no afaka hijoro eto fa zay napetrak'Andriamanitra tao am-ponareo ka fantatrareo fa tokony hijorono apetrakareo amin'ny altara. Makasitraka tokony amin'izany tompontsopasoavana zany andao tsika ity tanana mafy be ny amin'ny fatokina apetrak'Andriamanitra ao am-pondra mpanompondreo orakoraka mafy ho an'Andriamanitra. Fahatelo tsy kely fa ianao makasitraka anao namaly ny antso fa tsy zay natsona akory no afaka ho tonga eto fa zay nitaren'Andriamanitra ihany afaka hieno eto amin'ity toerana ity androany satria nokatra ny vavako Andriamanitra ilaza zavatra. Haleluya. Atadio fa ny zavatra zaraina matetika indraindray tsy voatery afinaritra fa ny tena mapety le tsy mahafinaritra ireny satria raha misy zavatra mahafinaritra ny sofina mampioraka foana fa raha misy fanitsina tsy voatery afinaritra nefa mapety ok ioraka foana ihany. Alleluia. Makasitraka ny tompo ny amin'izany rehetrarehetra izany. Inona moa ny fotoana androany? Tsodrano androany, fotoanan'ny tsodrano amin'ny fiangonana. Mariko fa tena mavesatra be atao poko mihitsy ny tsodrano ireo mpanompon'Andriamanitra ireo sy tsodrano sy raha avy zay tonga eto. Mino fa ho anatin'ny ten'Andriamanitra amangy olona eto izy androany maraina. Misy olona anankiray zay anton'ity fivoriana ity satria nasaina eto ianao ny fatohan'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Akipikely masonao dia ino ity famarinana ity raha niaraka tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao anatin'ny laforo afo ianao dia tsy may nivoaka ny tazanan'ny mpanjaka Nebokadnezara tao dia ohatran'izy ny réaction anao raha ianao ny tao andavaky ny liona niaraka tamin'ny Daniel nikombona ny vavaliona fa tsy nahakaikitra azy dia ahoana ny réaction anao niala avy ao anaty lavaky ny liona. Raha ianao mba nentin'i Jesosy nitsangatsangana tao am-pasana niaraka tamin'izy nalevina dia nahita ny fitsanganany tamin'ny maty dia ahoana ny réaction anao? Zavatra anankiray ny tiako lazaina aminao androany, raha tena Andriamanitra ny momba anao mbola tsy teraka izay anankiray anohatra anao ka omby zany manakizay. Noho izany androany ndao tsika anao antiry melohan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha momba ianao iza no atotra.
misaotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotritsika fa mbola miteny Andriamanitra. Misaotritsika fa mbola manambara ny sitrapony Andriamanitra. Misaotritsika fa mbola ilaza zava-miafina indray Andriamanitra. Misaotritsika fa mbola manaiky ny fanamasina hitondra antsika hitsangatsangana lalina ao am-pon'Andriamanitra. Andaontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra. Aoka ny teninao hiatraiky eo amin'ny fiainako androany. Aoka tsy teny raraka fa le teny tokana tiana ho lazaina. Izy fiatraikany eo amin'ny fiainako ambara ho amiko zany fanamasina. Tsy ho amiko zany fanamasina. Aoka izy fanovam-piainana. Aoka izy kasika amin'ny fomba tsy takatry ny saim-pana sy fanana androany. Na eo amin'ny fanahiko, na eo amin'ny aiko, na eo amin'ny tenako. Mitenena Jehovah, miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Mirabantsika mianakavy indray ao anatin'izao fotoana sarobidy izao. Izay fotoana manokana amanginy tompo antsika fiangonana indray amin'ny alalan'ny teny tsodrano. Averantsika tonga dia hiditra ao amin'ny bokin'ny Genesis 4:20. Halleluja. Genesis 4:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia dingantsika amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 12. Ary misy mosary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay mosary voalohany fon'ny fahavelon'ny Abrahama ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerar. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egypta ianao, mitoery eo amin'ny tany izay ho lazaiko aminao. Mivahiny eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy tanao aho, fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetrareto ka ho toviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia maro ny taranakao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra aho, ka omeko ny taranakao ireto tany rehetrareto, ary amin'ny taranakao mitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Satria efa niaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko ny tandremany, dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako. Andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 12. Dia nandidy ny vahoakany rehetra Abimeleka ka nanao hoe, izay manendra an'io lehilahy io na ny vadiny dia atao maty tokoa. Dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato heny tamin'izany tany zany, tamin'izay taona izay, satria efa nitahiany Jehovah izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nanindroso sy ny tombo ambara-pahatonga no mpanjato be indrindra. Fa nanana fananana be izy dia ondry amanosy omby ary andevo maro, ka dia niala azy ny Filistina. Ary nilavaka fatsakana rehetra izay efa noadiny mpanompondray ny fony fahavelon'ny Abrahama rainy, dia efa novonoiny Filistina sy nitotofany tany avokoa. Ary hoe Abimeleka tamin'ny Isaka, miala ty fa ianao mahery lavitra noho zahay. Ary lasa niala teo Isaka ka nanorona ny lainy teo antohan'ny Gerara ka nonona teo. Dia noloarany Isaka indray nilavaka fatsakana izay voahidy fony fahavelon'ny Abrahama rainy, ka efa novonoiny Filistina reny rehefa maty Abrahama, ary dia nasiany anarany reny araka ny anarany hoe nanaovandray ny azo ihany. Dia niady teo amin'ny lohasa ny mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo. Ary niady tamin'ny mpiandrombony Isaka ny mpiandrombony tao Gerara ka nanao hoe, anay ny rano. Ary ny anarany lavaka fatsakana dia nataony Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fatsakana hafa koa izy ka niandany indray io, ary ny anarany dia natao hoe Sitna. Dia nifindra niala teo izy ka niady lavaka fatsakana hafa koa indray, fa io kosa tsy mba niadiny, koa ny anarany dia nataony hoe Rehobota, fa hoy izy efa nomeny Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny dia hiamaro amin'ny tany. Zao anaignintsika androany hijery ireo karazana tsodrano anankiroa samihafa. Misy ny atao hoe teny mpamina ny mpikasan'Andriamanitra, ary misy ny atao hoe teny tsodranon'Andriamanitra hoentin'ny olona. Anazavazavatra kely anankiroa aloha nidirantsika amin'ny votoatin'le tsodrano androany. Fa raha misy miaino ahy eto ka manongilana ny sofiny andray tsara izay fanambarana voalaza eto, dia izay olony izay no célébreny eto androany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho fiainany. Satria tadio Andriamanitra dia tsy manao na inona tokoa raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Za tsy profeta, za simple mpanompon'Andriamanitra tsotra kely. Nandray raha misy fotoana hoe atsoina hoe pastera,
fa mafinaritra fotsiny efa tsona hoe mpanompokelin Jesosy. Amen. Noho izany ny hevitr'Andriamanitra dia tsy tanteraka raha tsy misy fanambarana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy miseho manifeste, tsy maneho ny heriny sy ny zavatra tiany atao eo amina toerana anankiray sy fivoriana anankiray raha tsy eloava ny fanambarany heviny. Ny hevitr'Andriamanitra zava-dalina tsy natao takatry ny sain'ny olombelona satria fahefan'Andriamanitra miasa ara-panahy ilay izy. Noho izany tsy information ny raisinao eto, tsy fahalalana fotsiny ny raisinao eto, fa révélation, midika fanambarana avy any amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa manambara zavatra tsy azo sakarana ny zavatra tenen'Andriamanitra fa tsy maintsy mitranga. Noho izany zavatra iseho eto dia tsy mifanohitra amin'ny zavatra lazainy eto. Atsangantsalohan'ny tanan'izay miaino. Noho izany androany miangavy ianao sokafo tsara ny fonao. Fa rehefa tafaray amin'Andriamanitra anaty fanambarana ianao dia tsy azo sakanana ihany koa mikasika Andriamanitra tsy iseho eo amin'ny fiainanao. Amen sa tsy amen? Verina kely tsika any amin'ny tantaran'ny Adama. Fa maninona moa verina ny foana? Misy zavatra tiako ho fantatrao. Ny zavatra nitoy avy any amin'ny Adama tian'Andriamanitra naverina teto ambonin'ny tany tamin'ny alalan'i Jesosy. Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Adama ry havana ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao no nataon'Andriamanitra. Andesika morona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Dia zao aoka izy anjaka sy hanapaka amin'ny tany. Tonga dia tsoroko ohatr'izay le teny rehetra eo. Zany hoe ny te-hipanapahana amin'ny tany dia nakin'Andriamanitra amin'ny olona. Rehefa nijory Adama niaraka tamin'ilay fanjakana sy ilay fahefanany men'Andriamanitra azy, fony izy mbola teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zao namaly teo amin'ny fiainany ilay tsodranon'Andriamanitra. Iny tsodrano nomen'Andriamanitra any Adama iny ilay antsoina amin'ny teny hébreu hoe BERAKA. BERAKA ny fitsoina azy. Iny tsodrano iny tsy tsodrano profetika tiana mpanompon'Andriamanitra vokatry ny fahalalany ten'Andriamanitra ho ampitaina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ka atonga an'ilay olona ino an'ilay teny mba atonga an'izay olona izay hifandray amin'ny fahamarinan'ilay teny. Tsy zay iny BERAKA iny, fa iny BERAKA iny ilay tsodranon'Andriamanitra. Tsodranon'Andriamanitra zay tsy maintsy Andriamanitra ny manara-maso an'iny teny iny mandra-pahatanteraka azy satria izy miantoka. Tsisy idirany finoanao, tsisy idirany finoanao. Iny tsy ilay tsodrano miandro ny finoanao manao amen vao mitranga, fa ilay BERAKA nomenany Adama iny ilay Andriamanitra tenany mihitsy ny manara-maso azy amin'ny fahatanterany etsaka sy andavany teo amin'ny fiainany Adama. Mila fantatsika ireo karazana tsodrano anankiroa ireo. Tsodrano voalohany, tsodrano ara-paminaniana, vokatry ny fahatakarana nananao ny amin'ny teny voasoratra ao amin'ny Baiboly, mamelona ny finoanao ka tonga anao anao amen dia mitranga ilay izy. Fa ilay tsodranon'ny Adama tsy zay. Ilay tsodranon'ny Adama tsy niandry ny safidin'ny Adama fa Andriamanitra no niteny hoe izy manjaka. Dia noho izany tsy mila mino izy na tsy mino fa fahamarinana miantra eo amin'ny fiainan'ilay izy. Zay ilay BERAKA tao amin'ny Adama. Fa rehefa mivadika tamin'Andriamanitra Adama ka tsy nakatoa azy dia niaisitra io BERAKA io tsy tao amin'ny Adama intsony. Averiko tsara, ny seza fiandrianan'io tsodranon'Andriamanitra io dia ny fijoroanao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fakatoavana n'Andriamanitra miazona ny BERAKA avy amin'Andriamanitra. Ao ventsika. Ary Andriamanitra rehefa mitsodrano dia tadidio misy tsodrano tsy natao an'ny olona zato fa ho an'ny olona anankiray. Io BERAKA io ho an'ny olona anankiray ihany fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra. Ahoana no ho an'ny olona anankiray? I Adama rery nazo an'ilay izy, fa zao manaranaka avy ao amin'ny Adama ilay izy mandra-pahatonga any amin'ny taranany rehetrarehetra. Rehefa mivadika tamin'Andriamanitra Adama dia lanaranaka tamin'ny Adama koa ny osona rehetrarehetra eo amin'ny nofo lasa mandova fahafatesana. Ao tsika. Dia ny sain'Andriamanitra nanaisitra an'io BERAKA io amerina azy eo amin'ny olona anankiray. Tsy mbola miresaka an'i Jesosy ahy eto, fa nitady olona Andriamanitra. Jerena ohatra ny nahatontoko Noa dia zao, Noa dia nitady olona Andriamanitra. 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 Dia zao, Noa dia nitady olona
saika naveriny tao amin'ny Noa le izy. Fa rehefa nijerena tantaran'ny Noa mamilava ao anaty Baiboly, tsy dia tena mitombona loatra zany ny fitondran'ilay beraka. Dia nijery izy taranaka avy amin'ny Noa atao hoe Abrahama. Zato ohatra ny Abrahama Andriamanitra satria misy zavatra very tao Edena tokony hiverina ny seza fiandrianan'ilay beraka. Inona ny seza fiandrianan'ilay beraka? Ny fankatoavana n'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ny zato ohatra ny Abrahama Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra Abrahama hoe mendrika ho azy ilay beraka. Tamin'ny nanolorany ny Isaka ho fanatitra sy nanekeny afozy sarobidy aminy ahitan'Andriamanitra hoe jusqu'à ce point hatramin'ny fotoana farany Abrahama tsy nivadika fa nakatohan'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe nahita olona araka amin'ny fo koa afaka amerenako an'ilay beraka very tany amin'ny Adama amerenako azy eto ambonin'ny tany indray tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Manaraka tsara tsika. Zavatra nitranga dia tsotra. Tao amin'ny Abrahama ilay beraka. Dia ozy Andriamanitra hoe avy aminao no hitahina ny taranaka rehetra eto ambonin'ny tany. Romanina 5:17 Baiboly dia milaza fa ozy izy fa finoana ozy izy fa tsy fikasana tsotsotra fotsiny nanomezan'Andriamanitra any Abrahama sy ny taranany an'izao tontolo izao. Zany hoe le zao tontolo izao very teny an-tanan'ny Adama satria very le beraka miazona ny fahefana sy fanapahana eto amin'izao tontolo izao no naverina tao amin'ny Abrahama. Rehefa hitan'Andriamanitra fa nahatoky izy ary tafaverina soamatsara eto ambony tany tamin'ny alalan'ny Abrahama le fo mpakatoa very tao Edena ka natonga an'izao tontolo izao rava tao anaty fahafatesana. Tovy ny tanao raha azonao tsara hatreo. Dia zao ny zavatra nitranga. Nanomboka Andriamanitra nanao projet teo amin'ny fiainan'ny Abrahama. Inona ny projet n'Andriamanitra tamin'ny fiarahanan'ny Abrahama? Nanomboka ny saina izy olona anankiray avy amin'ny taranaka Abrahama hitondra ny fitahiny Abrahama eo amin'ny taranak'olombelona rehetra eto ambony tany satria efa nivotsoran'Andriamanitra ho an'ny olona izany. Afaka naka le izy ho an'ny tenany Andriamanitra fa tsy afaka mivadika amin'ny teniny Andriamanitra. Izy amin'ny Genesis 1 ny 9:20 aoka izy anjaka tany amin'ny Adama le fanjakana fa tsy ny teny Andriamanitra hoe aoka zahay anjaka. Dia izy Andriamanitra anao fanekem-pihavanana mba ho tonga nofeny amboniny tany ho tonga aka ny endrik'olombelona avy amin'ny fanekena hifanaovako amin'ny taranak'olombelona izay mahatoky sy mpakatoa. Dia zay no natonga an Jesosy teraka avy amin'ny taranaka Abrahama. Hitanareo? Rehefa feno ny fepetra dia nidin'Andriamanitra ohatrany tao Edena. Tao Edena Andriamanitra nidiny isan-kariva ao amin'ny bokin'ny Genesis 7 izay ny 9:7 hoe isan-kariva Andriamanitra dia midina ao Edena mitsangatsangana ohatrany fanao ny jerany Adama sy Eva. Fa amin'ny Genesis 9:20 nidin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina namangany i Abrahama tao an-tokantranony. Zany hoe ny beraka dia mahatonga ny fiainanao akaiky fanotronana. Miresaka eto mikasika momba ny hoe Andriamanitra manotrona ny olona fa tsy Andriamanitra manositra ny olona fotsiny. Ny fanosorana dia fanomezana apety ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Apety ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Satria amin'ny alalan'ny ositra Andriamanitra manetsika ny herim-panasitrana tonga ny marary ositrana fa ny an-danitra tsisy marary ositrana. Njamba ahiratra eto ambony tany any fanomezana ny ositra sy ny fiainan'ny olona izay manompo an'Andriamanitra. Ny tiako resahana eto tsy le ositra azonao ampiasaina anaovana komandy ampinoana izay zavatra ilainao fa ny zavatra resahako eto Andriamanitra manara-maso an'le tsodraniny amin'ny alalan'le beraka izay miandry sy mitaky seza fiandrianana anao atonga anao ho mpakatoa ampahazoaina an'Andriamanitra anotrina anao zany hoe tsy hoe hoay ianao tsy hoe voaositra ianao fa assiste ianao ho troniny ianao. Eno ilay izy ny olona rehefa ho tronin'Andriamanitra dia zao ny so manifeste eo amin'ny fiainan'izay olona izay ny fisehoan'Andriamanitra mietsika mihoatra noho ny herin'ny finoany. Inona le hetsika Andriamanitra mihoatra noho ny herin'ny finoany io? Ny ositra mbola mitaky ny finonao hoe atraiza ny fatra ny fatokinao ny tenin'Andriamanitra.
Fa ny fanotonana mitaky ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, le fakatoavana very tao edena ny tian'Andriamanitra eo amin'ny position ny olona mpakatoa azy ianao, mba hahatonga anao ho amarininy fa izy ny mietsika mampiasa ny finoany. Ny andro farany, zao andro farany zao, dia tsy fotoana hifikirana amin'ny ositra ntsony. Ny ositra efa fanomezana miasa ao anatinao, aktiven'Andriamanitra 24 heures sur 24. Satria fanomezana avy any ambony avy amin'ny rainy fahazavana dia tsy misy anenenana, afaka mampiasa ositra ianao amin'ny fotoana rehetra. Fa zao le izy, tsy ositra ny grady fanaperana indrindra eto ambonin'ny tany, fa isika miandry an'i Jesosy apakatra antsika. Raha tsy hotronona dia ny eto tany ianao tsy fantany rehefa miverina izy. Zay no mahatonga ny sekoly ny toetra ho ambony, satria tsy miantoka fotsiny ny fahafahanao eto ambonin'ny tany, fa miantoka indrindra ny fionanao amin'ny Jesosy amin'ny fiverenana apakatranao. Ahoana izy Jesosy? Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, niditry ny fanjakana lanitra, fa zay manao sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro amin'izany ny laza, tsy efa namoaka dia amin'ny anaranao fa zay mampiasa ositra. Tsy efa napahiratra ny jamba ve zay nanao asa magaga be dia be, mampiasa ositra. Naminany ositra. Fa izy Jesosy tsy fantatra akory ianareo, fa maninona tsy fantany nefa nampiasainy. Midika fa tsy hoe rehefa vao ositra ianao dia ho fantany. Toe-panahy araka an'Andriamanitra ny hamantarany ianao. Enoy, rehefa niodiny adama tsy fantany, fa tonga dia mijinja fahafatesana. Vao eo BERAKA manana an'ilay tsodranin'Andriamanitra, fa rehefa mivadika tamin'Andriamanitra hafa BERAKA. Tsy marety misy zavatra tiako hita anatin'izay. Midika ilay hoe BERAKA zany azo adika ihany koa hoe ilay voninahit'Andriamanitra mahasarym-piaro azy, tsy zarainy amin'ny olona rehetra izay tsy mankatoa azy. Ka ny problema tao edena tompoko, problema na fakatoavana very, ary io no mahatonga eto Androan'arivo mankatoavan'Andriamanitra ne nareo. Halleluja! Miverena amin'ny sitrapon'Andriamanitra. BERAKA dia mitaky fahamasinana. BERAKA mitaky fahamarinana. BERAKA mitaky fitoeranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vonona ho an'ny olona manao izay hampifaly an'Andriamanitra, fa tsy mitady an'Andriamanitra mba hampifaly ny tenany fotsiny. Izao aiza Andriamanitra ny tokony hiditra amin'izay. Mafantatrareo mizara telo ny patriarika ao anaty Baiboly. Reo patriarika ireo mahatonga andreo anankitelo, le olona mitondra n'le BERAKA. Tsy afaka izy telo ny raha mianaka ny ray mitondra. Fa rehefa lasa i Abrahama dia tsy maintsy mipasy any Isaka le izy, dia tsy maintsy mipasy any Isaka any amin'ny Jakoba. Dia zay no mahatonga n'izy telo mianaka ireo patriarika ao anaty Baiboly, satria mitondra n'le BERAKA reo, fa tsy olona finoana ohatra Moïse. Moïse tsy patriarika fa mpanompo nampiasainy. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Mosesy hoe zany Andriamanitra Mosesy tsisy an'izany anaty Baiboly. Fa Andriamanitra ny atao hoe patriarika izay nijoroan'Andriamanitra vavolombelona, fa mitondra n'io BERAKA mahasarym-piaro azy io ary arahany maso isan'andro. Ozy zano Andriamanitra averany hoe Abrahama, Isaka ary Jakoba. Taty aoriana izy niteny hoe Josefa koa patriarika, fa tsy voasoratra anaty Baiboly ny filazan'Andriamanitra ny joro vavolombelona fa izy no Andriamanitra Josefa. Dia andao isarika ny sainao ao anatin'ny ray minitra kely ahy. Ny patriarika anankiray voalohany tsy dia tena integre loatra, tsy mahitsy i Abrahama satria nanambady maro izy. Fa ny patriarika faharoa Isaka integre, mahitsy satria nanambady tokana izy. Rebeka ihany ny vadiny. Ny patriarika fahatelo Jakoba tsy integre satria tsy mahitsy satria nanambady maro izy. Fa ny fanekenana tonga andreo patriarika kosa dia vokatry le tsodrano very ny ekeny Abrahama, ny fony Abrahama ny nampiasainy. Dia efa ny sain'Andriamanitra ny ampiata sy hampahazo any an'io BERAKA io amin'ny alalan'ny tetikady sy planina matipaika atonga an' Jesosy eto ambony tany, aneo ny fahafenoan'ny fepetra ny voninahitra eo amin'ile dingana tian'Andriamanitra isehoana mampety ny fiainan'ny olona.
Zany hoe misy fotoana zany Andriamanitra manangana an'ilay patriarika eo amin'ilay dingany tsy fahatanterahany. Fa ity patriarika faharoa ity nahavariana. Fa zao izy olona mahitsy fa tsisy idiran'ny fahitsina ny fatakarana ara-panahy. Fa izy tsy dia tena ara-panahy loatra. Isaka tsy dia tena ara-panahy raha oharina amin'ny Abrahama sy Jakoba. Das wazavaiko aminao. Jakoba zao nametraka ny lanjan'ny ara-panahy ary vokatry ny famaizany amin'ny asarbidin'ny ara-panahy amin'ilay fatakarana fantatrany amin'Andriamanitra dia namitaka ny zokiny izy mba azahoany fizokiana. Diso ilay zavatra nataony fa Andriamanitra nilaza hoe Jakoba tiako. Satria manana fahatsolona izy mametraka ny ara-panahy ao ambony ny moyen sy ny zavatra hita maso. Tananao, ny olona rehefa hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fisokafana ara-panahy dia tsy mifikitra intsony ho fony amin'ny zavatra ny tany. Ny alalana zany fa votsotro ianao, averiko foana ty teny ity, dingana misy ianao, tsy ianao ny anomenoty ny tenanao, tsy azo embony io, averiko foana eto amin'ny alitary zany. Fa io zavatra vakipotsiny amin'ny attitude anao sy ny toe-ponao. Matetika ianao rehefa ny zavatra momba anao ny voakasika dia marary ianao, fa ny fiainam-pananao tsy dia raharanao loatra, mbola tsy nanomboka akory ianao hitondra an'ilay beraka rany marina. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io beraka io dia natao tonga ao anatin'ny fiangonana. Fa maninona tsy manifeste ao fiangonan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao izy? Satria be dia be no mivaralila tsy mampahazo ainan'Andriamanitra nefa mitondra zavatra sarobidy ao aminy. Arozaraiko aminao zavatra nitranga fa io ny problema ny Isaka. Vao vakitsika teo. Hitanareo ny olona rehefa ao anatin'ny ady satria mosary ny tao gerara dia mipoaka ny lohan'ny olona hoe tsy azo iainana intsony eto. Fa andao hitady lalana any Canada, any USA, ohatr'izay koa le hoe andao any Egypte. Tamin'izany fotoana zany Egypte dia ohatran'ny USA sy ny Canada amin'izao vanim-potoana ainantsika izao. Zany hoe firena mamiratra tamin'izany Egypte. Izy ny lalana voalohany. Dia vao hitan'ny Isaka hoe maty. Tsy mety ny miaina eto. Satria maina ny tany. Dia ozy izy rehefa avy eo. Ay! Za andeha ho any Egypte. Izy efa andalana ho any Egypte Andriamanitra no niseho taminy. Zany hoe ny fisehoan'Andriamanitra taminy. Tsy hoe Andriamanitra nijorona mila lalana ny fony fa izy ny sisika ho any amin'izay programany. Fa ama patriarika azy mitondra n'io beraka io vokatry ny fanekeny Abrahama amin'ny mahataranaka Abrahama azy dia tsy maintsy niditra Andriamanitra nandray ny fijoroany Abrahama nanitsy ny lalaka alehan'ny Isaka. Tsy mety ny akanesanao azy mitohy amin'izao tontolo izao. Ny olona izao tontolo izao rehefa sendra problema mikoropaka, mikarapoka, mikerepoka. Ianao tsy tokony ianao an'izany fa ianao mitondra zavatra goavana. Le beraka tany amin'ny Adama ao anatiny fa izy ny tsy tonga saina tsy maharety ao n'Andriamanitra. Enoy, mba fantatrao, izy nanapa-kevitra ho any Egypte satria mitovy amin'ilay rakoto avaran-tanana ry zareo. Mainy andoboanjony. Rehefa nahita ny olona hoe niala tao gerara fa mosariny eo, izay koa mba handeha. Dia ozy izy Andriamanitra taminy. Ampianatra anao ny fiainanao Isaka. Fa ny zavatra ho anatinao tsara lavitra sady tsisy paka. Ampianatra anao aho fa ny lokanao anie tsy anane fa le beraka tsisy banana. Halleluja. Aiza le beraka ao anatiny. Izy ny tsy tonga saina. Toy izay Andriamanitra hoe misy zavatra ao anatinao. Io beraka io tsy matahotra fahamainana. Teny amiko Andriamanitra. Enoy ty zavatra ty. Beraka very tao Edena fa nitsimponina tany amin'ny désert. Beraka very tao Edena rehefa nivadika tamin'Andriamanitra i Adama fa tany amin'ny désert no nitsimponany Abrahama azy. Hitanareo, enoy amin'izay inona ny maso tiany Andriamanitra ho apetraka. Ny maso tiany Andriamanitra ho apetraka dia zao, tao anatin'ny fahasambarany Adama tsy niazona an'ilay beraka. Fa rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy satria sambatra loatra. Dia zany no mahatonga ny taranaki Adama tsy mahazo mitsipona beraka ao anaty fiadanana. Fa tsy maintsy misy désert lalovana vao omen'Andriamanitra le izy. Alleluia! Ilainy io désert io Isaka. Ilainy io désert io Isaka. Ianao tsy tonga saina fa tsy any Edena intsony le izy fa any amin'ny désert. Ka le izy supposition le izy. Tsy position, tsy toerana le izy. Fa le izy olona. Ao amin'ny olona le beraka fa tsy any amin'ny toerana.
dia ozy izy tsy lokalizenao any Egypta ilay satria tsy ny Egyptiana nomeko azy fa ao anatinao ilay satria Abrahama natolotro azy. Noho izany beraka tsy manova toerana fa manova olona aloha. Enoy zay no mahatonga ny attitude anao tsy maintsy miova miaraka amin'Andriamanitra. Tsy possible ianao amarika an'Andriamanitra tany amin'ny toerana tsy localisation ilay izy na géographique fa localisation ilay izy prophétique. Ianao mahafantatra hoe eo amin'ilay toerana sy ilay position mitondra an'ilay beraka Andriamanitra. Jesosy ao amin'ny Jesosy Kristy ilay beraka zao. Nefa ianao nandray an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny finoanao azy sy ny fanoloran-tenanao ao anatinao. Noho izany fahafenoan'ilay beraka efa ao anatin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy fa mahatonga ilay tsy tena mirehitra betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra mbola mijangajanga manambady efatra mandimy mbola maro mandeha mihodina foana amin'ny fiainana tsy tena mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahazo aina mihitsy Andriamanitra satria raha very tao Edeny zany ka tsoponina any amin'ny désert ilay désert mihitsy ny tokony hanovanao mba hahatonga ilay sahan'ny fiainanao Edena miaraka amin'Andriamanitra satria fiadanana no eto miberaka voalohany ao anatin'ny olona. Izy sisy idirany hoe izy ianao Andriamanitra tsy mijery izy ianao ny alavan'ny tsangananao sy ny zavatra vitanao. Tsy problemany. Davida fofa Goliata avo be. Fa tsy any amin'ny avo ilay izy, tsy any amin'ny angeza ilay izy, tsy kabary ilay izy, tsy endrika ivelany ilay izy. Fa fiainana miafina ao anaty fahatakarana mitondra zavatra sarobidy eo fiainanao mitandrina ianao satria mitondra zavatra sarobidy. Za tsy miteny hoe mendrika ianao fa afaka miova ianao androany. Afaka miova ianao androany. Fa matoa Andriamanitra miteny an'izany tia naitra anao izy hovay amin'izay ilay prinsipa fa tsy ilay fampianarana be dia be ny sofinao ireny. Fotoana izao tsy hifikirana amin'ny ositra be intsony fa hifikirana amin'ny assistance divine, ny fanotronana an'Andriamanitra. Andriamanitra raha tonga tsy mijery izy amin'ny ositra be eto fa Andriamanitra raha tonga mijery izy ny tokony ho assisteko eto, izy ny tokony ho troniko. Fa natsenany eo amin'ny toerana rehetra Andriamanitra tia ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra mety amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe Jakoba tiako fa Esau alako. Meolanjo io zava-panahy io. Aza varianao amin'ny désert mijery mouvement andrivotra fotsiny. Mahita ianao fa maina sy mosary ilay toerana andeha tsoka ho any Egypta. Tsy ny fafinaretan'ny masonao mitondra anao, tsy ny filana manery anao any amin'ny toerana izay verinao fa mapety anao, fa ny feon'Andriamanitra mitondra anao. Fa ny beraka tsy matahotra désert avadika ho Edena, tsy matahotra désert ho avadika Edena. Halleluja. Tsy désert ny problème amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny désert ataovy mahita fijoroan'Andriamanitra. Ataovy mahita inona hoe? Ataovy mahita inona? Amen. Amen. Rehefa hitan'Andriamanitra fa Jesosy no mety taminy satria ilay beraka tsy tia hota. Io ilay tsodran'Andriamanitra arahany maso. Tsy maintsy assisteny izay mitondra an'io, tsy maintsy assisteny. Satria mahasari-piaro azy io, ny rehetra ho aminy omen'ny olona ny beraka raha tianareo fantatra. Satria voninahitra ilay izy. Rehefa nandrain'i Jesosy ianao dia ao anatinao ilay beraka. Paul natakatra an'ilay izy. No ny hery izay miasa ao anatinao izy izay mahavita manao zavatra mihoatra noho izay azonao angatahana na heverina. Beraka. Ny finoana maneho ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Misy fanantenanao anatinao dia nidingana takatrao ara-panahy ny sehoan'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'ny ositra izay miasa ao amin'ny fiainanao. Fa ty izay tsy hainao angatahana ny lasa ataon'Andriamanitra satria fantany fa tokony hotroniny ianao misy toetra mety aminy ao zay. Ka ny beraka miara-miasa amin'ny toetra fa tsy miara-miasa amin'ny finoana. Amboary io toetra. Jereo maso lekaikinao amboary io toetra io hoe. Jereo maso aza manao mpiatsara velatsy io hoe. Ka mita tena miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra mahafantatra anao hoe naiza misy anao ny ao anatin'ny fonao io hitany. Mila droit tsara miaraka amin'Andriamanitra. Tena mitsotra aminareo zay fa mitsoro vavolombelona. Fa tsy ohatr'izao ahako raha tsy nanaiky ny olona hanitsaka ny lohako. Efa nampandeha anay
Anisany maniraka ny olona anisaka ny lohanay ianao. Fa ozy izy Baiboly taoriny io nitondra anay tamin'ny fitahiana mahitretrika ianao. Tamin'io tsy hoe zay nangataka fitahiana mba ho tretrika, fa ianao no nitondra anay tamin'ny fitahiana mahitretrika. Misy fitariana ao ambadiky ny fanekem-pitondrana. Hitanareo ny problème amin'Andriamanitra tsy hoe ianao tsy manambe na ianao manambe, fa ny toeponao tsy mety. Ozy izy Isaka nikoropaka niraka tamin'ny mosarony vitsika eto-gerare andeha any Egypte. Dia iny koa izy miaraka amin'ny vahoaka sako any nefa tsy fantany izy miavaka amin'ny olona rehetra. Ny fitahiana tsy any amin'ny Abimeleka. Ny BERAKA tsy any amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina. Ny fitahiana tsy any amin'ny Farao mpanjaka ny Egypte. Ny BERAKA tsy any fa ny BERAKA ao amin'ny Isaka. Izy manana fa tsy misokatra ny saina. Zay ny ilana révélation. Tonga amin'izay ny révélation izy Andriamanitra non. Noho ny amin'ny Abrahama tsy mihetsiketo ianao. Tiako ampianarina anao fa io BERAKA io mampitsiry azy ao amin'ny désert satria le parole créatrice hatramin'ny voalohany nitsofako ranon'ny tany hamoaka zava-maitso. Noho izany izay famainina rehetra afaka tonga fahavokarana. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Mahita androany maraina fa ho tratra ny BERAKA n'Andriamanitra io dia baraka izay. Halleluja! Io amin'io sakatsakany io aza mikoropaka ohatran'ny Isaka ho any Egypta, fa mitoera tsara ho Gerara, fa ao anatin'io fahamainana io le BERAKA afaka matika an'io fahavokarana. Misy zavatra tsy azonareo, misy zavatra tsy mikapita tsara. Tsy zay amen zay ny tena nandrasako teto. Halleluja. Fa misy karazana amen tena hita mihitsy eny amin'ny endrika hoe connecté amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra ho lazainy ianao. Ao ambadiky le amen misy fanenenana mialohan'ny fotoana anaovana amen hoe déçu eto amin'ny toetrako Andriamanitra, déçu eto amin'ny fomba fisainako. Netretako hoe rehefa mandeha mivavaka fotsiny manao dimy masoama tsara, manao fanafitra ho anao dia mety ny fiainako satria izany ny asainao ataoko. Fa zao adininao fa le BERAKA niandry anao hamotsitra n'le vadin'olona. Aza miketroketrony io fa zay no nahatongavako eto. Halleluja. 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 Fa alefa mitehaka nareo ataovy mafimafy an'Andriamanitra. Halleluja. 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 Nandran'Andriamanitra anay eto hiteny efatra amin'ny alina. Mba raha mahafantatrao fa hatramin'ny maraina ny andro tsy natory. Tondram-bavaka ty fotoana androany ty. Ny antony le teny ho zaraiko eto tiako iletrany amin'ny aty fanahintsika anovantsika ho karazan'olona hafa mihitsy vity vivre ty. Tsy noho ny ampy fa noho ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Misy arena be dia be ao amin'Andriamanitra. Tonga sainy Isaka, wow, noho ny amin'ny Abrahama, raiko Abrahama dia niteny tamiko Andriamanitra. Raha ny tokony ho izy, Andriamanitra tsy mi-influencer zany, tsy manindry ny safidin'ny olona zany. Rehefa izy niteny hoe za teo any Egypte dia mahazo mandeha izy satria Andriamanitra tsy anakanazy amin'izany. Fa izy Andriamanitra noho ny amin'ny Abrahama verena amin'ny tany maina. Misy lesona tiako omenanao ary tiako omenan'i Isaka sy Saksona rehetrarehetra sy ny zanany rehetrarehetra. Fa zao eto amin'ity désert ty le BERAKA very tany Edena afaka avokatra be eto. Tsy matao io zavatra ao anatinao io tsy matahotra fahafatesana zany. Io zavatra hoentinao ao anatinao io efa nandresiny herin'ny fahafatesana. Io zavatra hoentinao ao anatinao avy amin'Andriamanitra io le BERAKA amin'ny alalan'i Jesosy io efa nandresan'le olana mbola tsy nentinao mambavaka akory. Misy zavatra tsy hainao angatana fa efa resiny. Fa zao le tsodrano tsy latsaka raha tsy miomana le fo. Etreto hoe izy efa eny an-dalana ho any Egypta ny teny Andriamanitra hoe verena ao amin'le tany. Misy fanapahan-kevitra tsy maintsy hiverenana ny dikany. Misy fanapahan-kevitra diso tsy maintsy hiverenana tompoko lahy sy tompoko vavy. Nenanao mieritreritra hoe ny diako efa ohatr'izao mihitsy zao fanapahan-kevitra hitako. Efa nanomboka tena nanao analizy lalina mihitsy fa tsy mety tsony ny eto Madagasikara. Ny loka nitady tsy eo amin'le toerana ny sakana. Misy olona mpanan-karem-ben'ny olona any États-Unis fa eto Madagasikara no mipetraka noho izany tsy problème na toerana le izy. Maninona no mitsoka miala any? Eto dia vita. Mianao ve nareo?
oka tsy tahotra naniraka anao fa mission anao alehanao. Raha tsy maintsy andeha indray dia mandeha. Litsy toerana. Tsy manakana an'izay tokony handeha hoe mijanona. Ary tsy niteny an'izay tokony hijanona hoe mandehana fa mienoa an'Andriamanitra. Aorian'ny fienoana ao an'Andriamanitra, le BERAKA ao anatinao irehitra. Ahoana ny firehetan'io? Aza atao teny mponona fotsiny manova confession fotsiny be dia be, lehibe afa-tsikely, lehibe afa-tsikely efa nitoeponao kely. Ovay le toepo ataovy lehibe ao mason'Andriamanitra. Ataovy tia azara, ataovy makatoa azara, matahotra azara, mihaino azara, mandeha araka ny sitrapony tsara, mpanatanteraka an'izay tiany tsara. Zao fotoana sady nareo ve tsy mahafantatra fa efa katoka amin'ny fiavian'i Jesosy? Raha zao tontolo zao ihany no anatenanao an'Andriamanitra, dorosomanitra indrindra ianao. Za tsy misarika ny masonao hidina fa za mampiandrandra ny masonao hijery ny lanitra. Tiako fantatrao fa efa neny ny trompetra. Efa hiverina Jesosy. Tsy fantatra intsony ty Ukraine sy URSS ty hoe hatraiza ny fiafarana. Na ho guerre mondiale ihany ny trangeto. Fa Poutine milaza fa 30 minitra ny andravako ny tany. Afaka manam-pahefana andravany tany zao tontolo zao fa tanitra nainy koa ty fa mifianam-pananao karakaraina. Asa mety hoe tsy hitrangy zany, tsy hitrangy zany. Na hitrangy zany na tsy hitrangy tsy problème anao. Fa ny problème antsika dia zao hoe manahoana ny toe-poko. Tsy ny fiombonako amin'Andriamanitra. Avelao Andriamanitra anotrona anao. Andriamanitra rehefa manotrona izy miasa sainao amin'ny toeranao. Zanako miasa an-tanako ka hodidika ihany. Izy miandidy anao, jereny hoe mety aminy anao. Jereny ny toe-ponao, ty zanako ty tsy le karazan'olona tena mpampiresaka ohatran'izao tontolo zao reny. Makany amin'ny birao ianao, tsy haingana manao tsolotra. Raha tsy tsika kristianina no mijoro any amin'ny birao fa manao fanaony gentilisy, manao amainina sy mandoa dimy ianao, nefa dimy avy any amin'ny tsolotra no entinao anatreh'Andriamanitra. Dia mijoro vavolombelona voatafa nisy natitra valizy. Rehefa tsisy aloha dia tsisy. Misy natitra valizy pasteur tena ho an'Andriamanitra rery voninahitra misy natitra valizy fa ahoana aloha natonga le valizy teo aminao ino? Anontaniana aloha. Ka tsy zany fa ny tompo fotsiny no tsy resaka vola tonga dia aleloia atoka. Fa taiza le izy nanao ana? Ka tsy zany fa nisy anao ohatran'izao dia zao. Za tsy niteny hoe manomeza kely Raha vao zay ny tafiditra hoe manomeza kely sy karazan'izay fa zavatra hafa zay. Noho izany, aoka tsisy kolokolo tafiditra ny ambavan'ny zanakao. Isy ranomason'olo amin'izao ne vola mampatonga n'olona manao sorona manao foana. Hitantareo hoe misy vaovao mivoaka hoe misy sorona zazakely olo satria mierikura. Reto oentiny mamoana mitonantonana mihitsy zao tontolo zao. Mba fantatrao fa na zao tontolo zao raha tsy sarobidinao fanan'ny olona anankiray. Eo amason'Andriamanitra. Halleluja. Nisy fotoana zay tao an-trano, vary sososo kitoza ny sakafonay atoandro. Dia tonga tampoka le olona dia nijery. Pasteur Adolphe, hay ve aloha mihinana vary sososo kitoza? Foana ny fiheveranao niatretika trafika isan'andro. Tsy any amin'ny sakafo le BERAKA, mety ron-ravim-bomanga ny hitanao. Fa zao tsy any amin'ny matavy sy ny rondrony sotroko le izy. Fa atao boky le fahatakarana. Fa misy zavatra mila tehiriziko sarobidy lavitra noho ny onction amataran'Andriamanitra ato anatiko. Mila manamboatra ny fiainako mba ho masina raha mbola tsy masina. Mila manamboatra ny fiainako mba ho marina raha mbola tsy marina. Mila manamboatra ny fiainako tena manaiky atsafidy hiaina amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Isan'andro tsika za Andriamanitra eo miandry anao fa tiako fantatra koa Andriamanitra koa miandry anao. Miandry anao foana miandry anao foana. Zany ataon'Andriamanitra. Miandry anao foana miandry anao ao vetsika. Ataontsika ity atarana Pasteur Adolphe fa niany tena tiako lazaina aminao ianao direkta loatra. Fa inona ny tianao ataoko? Mba tany zany aho inona ny tianao lazaiko?
tianao amboarina ve le zavatra mahitsy mba ho tahena mbo amboarina kokoa. Allo mahitsy am'izay fantatra hoe tiany fanapa-kevitra ray saky zany atsangany andresy lahatra hoe mahafinaritra le izy mahitsitsy tsara ohatry zany te hafa mafy aro an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Rehefa nijery olona anankiray Andriamanitra dia tadidio nahita izy nahita any Abrahama dia nidaony hoe tsika isainy rehefa tonga nofo Andriamanitra tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy dia tsy tonga izy zesta hoe fitahiko ihany anay tao amin'ny Abrahama io tsy zesta Andriamanitra fa nanaiky Andriamanitra ny teny hoe ny fitahiana nentin'i Jesosy nefa avy amin'Andriamanitra izy Andriamanitra tonga nofo fa ozy izy hoe mba ho tonga eo amin'ny jentilisa ny fitahiany Abrahama ao amin'i Jesosy Kristy mba eritrereto le tompon'ny fitahiana nanaiky ho porteurna fitahiana fotsiny hoe mpitondra fitahiana. Izy zany tsy nijoro hoe avy amin'ilay izy na anazy fotsy izy avy amin'ny Abrahama ilay izy nomeny tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Taloha jerentsika kely vetivety ny Galatiana toko 7 hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Galatiana toko 7:4 tsika rehetra na hoe ovakitsika ny Galatiana toko 7:4 mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Inona ny hevitra zany? Ny fitahiana any Abrahama. Le olona mahatoky miaraka amin'iny dia mbola tonga izy efa tonga nofo izy Andriamanitra le fitahiana avy aminy. Fa zao manaiky izy hoe le fijoroany Abrahama kosa tsy ataoko ambany zavatra tamin'izy nanolotra ny Isaka ny anyanako tamin'ny tenako fa avy aminy ny taranaka tsy nasoavana an'izao tontolo zao. Mafantatrao ho tsaroany mandrakizay ny fijoroanao tsy ny zavatra nataonao le ho tsaroana rehefa miala eto ianao fa le fijoroanao teo anatrehany. Ny zavatra tsaroana rehefa miala eto ianao ny fahatokinao ianao rehefa manompo an'Andriamanitra ave mahatoky satria sa rehefa eo ihany eo mason'ny paster vao manao zavatra tsara rehefa manompo ataovao an'Andriamanitra le izy. Iny le fahatokiana hitan'Andriamanitra iny ny konty aorinan'ny fotoana ilanao eto fa tsy le zavatra be dia be vitanao akory. Fahatokiana ny jeren'Andriamanitra fijoroana no amarin'Andriamanitra ny fanotronona zany any izy miditra tsetra fa nareo ve nieritreritra hoe talohan'ny fotoana idirana tao anaty laforo sadraka sy pesaka sy abedina go dia nino isy ray fanefa nijoro ao anaty laforo hiaro azy amin'ny afo tsy napoizina fa na ho faty ary zay ozy izy tsy manina zany hoe riske le fitsampikinana makany riske fa tsisy riske rehefa mety le toepo anaty fijoroany satria tatazan'le fanefany fa maninona ry izy ny tsy maintsy natsipy fatorana ny tanany sy ny dia ozy izy ny baiboly le fatorana fotsiny no va fa rehefa tonga tao ry zareo nandehandeha zany hoe nilaina le hafa amahan'le fatorana fotsiny fa tsisy fiatrekany eo amin'le nofo. Fantatro contrôlen'Andriamanitra hatramin'ny fanopazana anao anaty problème ozy izy tsy hafaty anao fa misy zavatra esorina fotsiny ka io ady io misy zavatra esorina fotsiny fa tsy hafaty anao io aretiny misy zavatra esorina fotsiny fa tsy hafaty anao io zavatra mitanga eo amin'ny fiainana misy zavatra esorina fotsiny fa tsy hafaty anao io. Zay le désert miaraka amin'ny BERAKA tonga Edena. Le izy tsy vola BERAKA tsy vola BERAKA tsy vola tsy trano be tsy arena be misy mijery tsika fa inona be. Halleluja. Fiadanana be fifaliana be firavoravona be fitsaharana be fatokina be. Amen. Raha vao ny zavatra anananao ny tokinao sy mampilamina ny sainao dia mampanany mahavy amin'Andriamanitra azy. Mampanany mahavy amin'Andriamanitra azy satria Andriamanitra mampianatra anao tsy toky amin'ny zavatra anany na vao mitanao amin'ny zavatra rehetra.
Zay ny antony anofanana anao mba tsy hitoky siraikitra amin'ny tany ny fonao fa mba hitoky amin'Andriamanitra. Noho izany foana ho azy raha fanahina fa tafatoetra ho azy raha fiadarana. Fantatrao fa zay ho atananao dia tsy anao fa an'Andriamanitra. Alleluia. Zay no mahasarobidy sy ambony indrindra ny beraka satria ny beraka ilay fitahiany Jehova. Zay ilay fitahiany Jehova mampanankarena ary tsy azo fisasarana ampiana. Bositra tao amin'ny Josefa ny beraka natonga azy jiosy nefa mpanapaka tany Egypta. Alleluia. Asinareo ve? Ny fanehoam-pahefana sy fahatsarana mampiavaka amin'ny Josefa tsy tao ambadiky ny abetsahany zavatra ananany fa tao anatin'ny Josefa nampanana ny Potifara. Tao amin'ny Josefa ny beraka lasa labana ny tombo arena. Ka le izy ao anatin'ny olona le izy fa tsy anatin'ny zavatra. Zay no mahatonga antsika tsy mamaritra ny lanjan'ny olona amin'ny abetsahany zavatra ananany fa ny arena ao amin'ny fahendrena. Tsy mare saka saky nandeha tahaka ny olona tsotra ihany. Tsy fantany hoe aiza izy, aninona izy. Zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita androany. Rehefa nisy fotoana Jesosy nahita vehivavy anankiray vokoka nandritra ny 20 taona nandritra tao amin'ny tempoli dia ozy izy Jesosy fa manino ny ramatoa iny voaka miditra eto tsy mba sitranonareo maintsy ny fariseo sy Sadoseo ny mpanoratan-dalàna. Andro sabata amin'io dia ozy izy Jesosy mitraka afa amin'ny rofonao ry zanaky Abrahama. Ny fanasitrana zany mbola nekeny Jesosy ny fitahiana avy amin'ny Abrahama na izy ary ny kapohana. Teo zany nahitako fa le ny kapohana nofo avy amin'ny Abrahama mba hahafahan'ny olona misitraka ny fitahiany Abrahama. Amen sa tsy amen? Fa tsy izy le izy Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ao tsika, ao ve tsika? Dia ozy izy tsy mendrika ao an'ity vehivavy zanaky Abrahama ty ve ozy izy no sitrana. Fa izy le tsoina hoe zanaky Abrahama. Zanaky Abrahama tsy jiosy, tsy arabo. Fa ny zanaky Abrahama le manana n'le toe-po takin'le beraka ka mendrika io sitranana na tsy mangataky ny sitrana azy. Nga le vehivavy nangataka hoe mba sitrana fa efa ely ty viavikonako ty. Vaky io ny Baiboly fa tsisy an'izany. Andanao Jesosy avy any Nazareta fa mba tena angamba mba sasoka any androany. Tsy zany le izy. Fa le zanaky mahatonga ny ramatoa sitranana ho azy tsy nangataka. Ohatra ny Zakaiosy. Zakaiosy vao tonga tao an-trano Jesosy niresaka aloha niresaka nefa mpanambe fa tsy niarenan'ny Zakaiosy mihitsy na tonga Jesosy niteny hoe niatranao aminao satria zanaky Abrahama ianao. Fa vao nanomboka niteny Zakaiosy hoe zay arena azy teo fanambakana onerako avy fatrena ary zay nakaiky amin'ny tsirary no onerako. Toy Jesosy androany izy dia zanaky Abrahama. Hitako le zanaky Abrahama. Le zanaky Abrahama le olona mendriky tonga n'le beraka satria miverina teo amin'le décision napety azy. Raha volany namatotra tsy voavatotra vola ntsony izy. Raha fitsangatsangana namatonao dia tsy voavatotra ntsony ianao. Raha langa namatonao dia tsy mandangy ntsony ianao. Miova fino dia ho Jesosy hoe androany misy zanaky Abrahama hitondra beraka. Halleluja. Miverina amin'ny décision mety. Androany izy dia zanaky Abrahama. Karaha niteny Jesosy hoe tonga dia sitranana tsy misy vavaka. Toy izy Andriamanitra misy fo azo ampiasaina. Hitanareo assiste le vehivavy. Zay mahasamihafa n'le hoe ositra manetsika satria localiser les problèmes. Misy ifandraisany amin'le olona mitondra an'le retina sy le mpanasitrana atao hoe Jesosy. Mety miteny le olona raha ositra tao amin'ny Jesosy nireny dia hoe tompo voka nandritra 20 taona fantatry fa hainao izany. Dia Jesosy nijoro anio dia ho sitrany ianao onction zay. Fa teto le ramatoa vao niditra fa manino iny ramatoa iny voka nefa hitako hoe zanaky Abrahama dia fa manino ary misy zanaky Abrahama iangarana. Satria zay le hoe niasisten'Andriamanitra izy. Tsy nila ny fanapakevitra le vehivavy fa notrony Jesosy amin'ny fanasitranana satria mendrika ho azy amin'ny fanasitranana. Misy le hoe fanomezana méritenao fa misy le hoe famindrapo fotsiny hanomezana anao.
le famindra-po vokatry ny fahatakarana mpinoana avy amin'ny teny voarainao dia azo omenanao na tsy mendrika azy ianao. Fa le anankiray ianao tena le raha matovoky mety tena mandeha amin'ny fahamarinana, tsy mangalatra ninninona, nisy fotoana izy saika mipetaka ren'olona fa tena aloha vokoka toy izay mangalatra. Dia hitan'Andriamanitra izy mivoaka miditra eo mandritra 20 taona vokoka. Teo Jesosy hoe Jean tsy mendrika eo zanak'i Abrahama zany. Izy tsy mpangalatra, tsy mpandainga, tsy manina, noho izany mampiasa saina io olo io satria misy toetra mapety miberaka, noho izany tsy miandry manio mangataka fa tonga dia ho ataoko le izy zay tsy takatry ny sainy, tsy no heveriny fony, tsy ny tao programme, omeko azy satria mety ny toetrany eka. Zany mahatonga anay manaitra anao isan'andro amboary ny toetra, manova toe-po. Jesosy miteny alaina ny zazakely rehefa tonga eo anakaikinao dia ohatran'ity zazy ity ianao fa mahazo miditra mifanjaka napetraka Andriamanitra teo fovoan'ny olona teo le zazy. Raha misy tsy ohatran'io zazy io ka raha vao tsy manana toetran-jaza ianao dia vao mapazy ianao zany dikany, vao napapay eo mason'Andriamanitra. Mahafinaritra be nitsikitsikinareo. Za koa ne vao papain-tsiry vonina papain-tsiry zao lehilahy zao sady tsy nienony tsy nakato fa rehefa nitenenin'Andriamanitra amin'izay dia nafantatra ny lanja amin'ny fanomezana dia manomboka mitandrina satria tia hitan'Andriamanitra tsara. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra zay rehetra miantso ianaran'ny tompoko izy hiala amin'ny ratsy, fa misy ny tomboka sy amin'ny fananapetraka mantaran'Andriamanitra ny olona, tompo mahalala ny azy. Ary zay miantso ianaran'ny tompoko hiala amin'ny ratsy satria fialana amin'ny ratsy mampahazoaina amin'ny beraka ifakahitanao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana hiverenana. Zany hoe le tomboka sy amin'ny fanahy ao anatinao mahazo aina. Ry fifoazam-panahy mifoaza. Alléluia. Alléluia. Ao vetsika. Ka ilaina ny désert fa tianao exercice Andriamanitra ampanaporofoana eo amin'ny fiainanao hoe miasa izy. Mahita androany fa milafim-piainanao ray manontolo dia maly anao ny fitahian'Andriamanitra. Isaka tsy noho ianao le izy fa noho i Abrahama rainao. Noho izany mila reconnecté fotsiny ianao dia mety io. Voalohany tahotra n'Andriamanitra no ilaina. Faharoa maneken'Andriamanitra fa hiasa izy ary hitondranao lavitra amin'ny tsodrano zay omeny anao io. Fahatelo tsy toerana no sakana amin'Andriamanitra fa olona nitahian'Andriamanitra. Tsy diplôma le izy, tsy fahatsarana le izy, fa zao tsodrano avy enom-bavan'Andriamanitra le izy, ary tsodrano arahan'Andriamanitra maso le izy. Isaka zany olona tokana voata mihoatra noho ny olombelona rehetra fa saky nitsoaka izy satria tsy fatany fisian'ny asarbidiny zavatra ananany. Toy izy Andriamanitra asiako anao kely le fitahiana ry Isaka. Io fitahiako ao anatinao sy le tsodrano voarainao tamin'ny Abrahama io tena miasa be ao anaty blocage io. Ao anatin'le fanambaniana sy fahasarotany ireny vao mahay mirehetsa be. Isaka, Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy mitsokady, tsy mikorotana ao anatin'izay mampikorotana anao. Ary izy koa tsy mitsoka désert. Hozy izy, le tsodrano nomeko any Abrahama amalo azy ao anatinao. Jesosy ne teraka tao anatina famille pauvre. Mantra ny ankonan'i Jesosy. Ny toerana niterahana azy raha tsy tany amin'ny toerana hoe zarizary fa tany an-tranon'omby. Nazareta zany tsy toerana malaza be fa toerana faran'izay tena tsy zavatra indrindra ny amin'izany tanàna ny Galili zany. Famille tsy malaza izy fa famille malazo. Fa vokatry ny bénédiction azon'i Jesosy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra eto ambonin'ny tany. Ary mandrak'androany na aty amin'ity toerana tao hoe izy moa ny anaran'ity quartier ity eto Jerosalema, ny zavatra mitranga Jerosalema aty amintsika io fa tsy ny Jerosalema ny Israely. Mandraka aty amin'izao toerana kodaody etretina zao dia zany mbola mitoreto rehefa tononona ny anaran'i Jesosy dia tsy maintsy ampidirina le hoe Nazareta. Ary tsy ataony fatrany États-Unis.
Le tarana tsisy nafatarana azy teo. Le olo beraka teraka tao. Lasa napalaza le toerana. Azonao ve izy? Isy olona eto mety tsy fantatrizaniza mihitsy ianao. Fa raha napakevitra ianao iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara manomboka androany. Ho tratra amin'ny beraka ianao nisongadina sy hampiavaka ny tanàna ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zay le bénédiction sy tsodrano zarainy eto. Te hijoro Andriamanitra ao anatin'io ady io fa izy no mitanao. Te teny amin'ny Isaka izy aza mitsoka makany Egypte zany miaraka aminao ako. Halleluja. Vao eniny Isaka amin'izay iny dia Isaka ny namorona an'ilay hira hoe ny tananao no momba zao malala faty hayana eloko reo eloko navelanao zao malala faty hayana mety anjera nyavo fa izao mbola hijoro fô nyerini sadina zao malala faty hayana. Misy zavatra fantatro miteny tamiko Andriamanitra fa tsy olana gerara tsy olana gerara mirabanao ary gerara fa tsy olana ianao fa raha vao mety fotsiny ianao androady dia mety ny zavatra rehetra te amamavy teo. Alleluia. Te hijoro Andriamanitra hoe za momba anao. Tsy olana le échec, le zavatra tsy nahomby reny nandritry ny taona. Fa izy Andriamanitra rehefa miasa eo voaday ianao. Ahomby ianao ary andresy amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Ny zavatra efa vita tany amin'ny lasa tsy olana fa misy zava-baovao mbola tsy hitanao tiako hanomboana eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Mahita fa le akorona mikorotana io ihany no ilamina amin'izay. Le fitahian'Andriamanitra amin'le beraka ao anatina tsodrano amaly hatrao amin'ny taranaka fara-mandimbinao. Tongava saina amin'ny fitahian'Andriamanitra fa natao entiny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Mitady olona mpakatoa azy Andriamanitra. Mitady olona hanatanteraka ny tenin'ny Andriamanitra. Raha io ny olona natao edena io mbola tadiaviny mandrakandroany. Tsy hoe nandrain'i Jesosy ianao dia verina hotandray. Non. Aza dikana vilana ny grâce na ny fahasoavana. Ny fahasoavana manana famindram-povoniny ianao. Fa tsy midika hoe mikautionné ny adalanao Andriamanitra dia ao anaty fahasoavana tsy micontreny rehefa ho avy ny tompo satria noho ny nataon'i Jesosy dia vita milamina ny afera. Tsisy afera milamina zany fa matoa izy tena hoe na maminana izy ianao na manao sagoavana ianao tsy voatery ho fantatro satria tsy any amin'ny fitokianao amin'ny fampiasana ilay izy fa amin'ny fijoroanao alalananao. Verena eo amin'ny fijoroana. Ahitsio ny lalam-piainana. Aza mitondra tena ohatry ny gaiky. Tady lava loatra izy zao. Amen. Ka androany miala tsiny fa fotoana androany. Halleluja. Itsofako rano olona tsy voatery be dehibe aloha fa avy amin'le tsodrano raisinao ny fitsofana rano an'le olona dia ianao koa mivoatsodrano amin'izay toerana misy ianao. Raha connecté tsara ianao amin'ny programan'Andriamanitra androany dia fotoana teny iverenanao amin'Andriamanitra zao fotoana zao. Tsangana amin'ny toerana misy ianao. Alamino ny fifandraisanao amin'i Jesosy androany maraina. Halleluja. Halleluja.
avofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Mangeta hitanao ny fokorom-pamonjy. Ny atao natoko ray manontolo te akatoanao zato isan-jato. Andray fanapa-kevitra androany. Zay zavatra tsy dia mahazatra loatra. Betsaka Jesosy ny zavatra lazaiko isan'andro. Rehefa tonga atao amin'ny fanatrehana ohatr'izao fa androany Jesosy anolotra zavatra anankiray izay dia le fahazarako tsy tianao. Fahazarako izy nefa tsy tianao. Zay mihitsy no entiko eto anatrehanao. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Vavaka ho anao androany mba tsy ho fo mora maratra ny fonao. Mba tsy ho fo voageja ny tany. Atonga n'Andriamanitra tsy azo aina amin'io tsy fahaizana mamela heloka io. Ninona ratra-po rehetra tany amin'ny lasa tononoko mifanongotana an'izany tsy ho ao anatinao tsony. Manomboka amin'izao fotoana itenenako izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny ratra-po amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka esitra ireo vesatra rehetra mampisaringotra anao amin'ny tany. Ninona sitrapo tsy tanteraka rehetra mavesatra ao anatinao, ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Fa aoka tsy mifonao no isaringotra amin'ny alahelo ka tonga anao tsy ahita n'Andriamanitra androany. Misainay ianao eo amin'ilay toerana misy ianao, avitsory ny heloko ilay olona izay nanao tsy mety taminao androany. Tena avitsory amin'ny fonao manontolo izy dia avelao zato isan-jato. Raha tianao ny fakahita amin'ny tanan'Andriamanitra, raha tianao andaitra eo amin'ny fiainanao ny tsodranon'Andriamanitra, aoko libra ny ao anatinao. Vitsory izay tokony vitsorina rehetra. Aza vela mihitsy ny hoe misy kobaya kely ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba fantatrareo ngeza sy goavana ny zavatra ile tanin'Andriamanitra ho anao. Makanesa ty ny pasteur Niriny tiako hitanao mihitsy dia mitondra rano na tavoangy tonga dia hoentina. Iny azafady makanesa ty. Alleluia. Ty ohatr'izao aty amiko. Ty le zavatra ngeza be ilainy eo amin'ny fiainany ty. Ny refin'ny tanany fantatro, atsony ny tanany se atreo ny refin'ny tanany. Dia sy ho zavatra eo ambany helikse anankiroa. Reto fotsiny. Amin'ny anankiroa tonga dia ataovy eo ny ray dia ataovy eo ny anankiray. Zay. Ty efa eto. Ty ny fitahina ho anao. Raiso e. Azo ny vela izy. Satria maninona? Misy zavatra fikiriny. Misy zavatra fikiriny. Ny refin'ny tanany fantatr'Andriamanitra. Ary Andriamanitra présent eo amin'ilay refin'ny tanana afaka handray. Fa mahatonga an'ilay izy fotsy avy amin'Andriamanitra fa izy. Satria misy zavatra fikiriny. Ina ilay fikiriny iny? Toetra ratsy, fahazaran-dratsy, lolo-po, maizo-po, fahatezerana, fiakarana lavan'ny mozole. Inona koa ny karazany? Ireo karazany zavatra be dia be izay fikiriny. Fa vitsorany ilay zavatra fikiriny. Iny izy efa navotsitra. Raiso e. Tonga eo amin'ilay maridrefy voarain'ilay izy. Amen. Impossible ny andraisanao ny rehetra eny tanan'Andriamanitra. Fantatra ny refin'ny tananao. Fa misy refi tsy ampy eo tsy avy aminy vokatry ny fifikiranao amin'izay zavatra tsy mety aminy. Mengavy ianao zao ankehitriny zao. Fitsory le izy. Fitsory le izy. Ninona tena ty zavatra t'Andriamanitra ny tena mahavoa foana. Aza iverina foana hoe ny hafa ny diso. Aza misaina foana hoe ny hafa ny tena tsy mety mihitsy fa ianao ny tokony hampianatra azy. Avelao fanamasina mpampianatra tsara hampianatra azy. Lohalika mifotra fotsiny dia mamitsora izay tokony havotsina fa n'Andriamanitra mikarakara ny rehetra. Amin'ny fanjakana misy fanamasina miasa. Amen. Avelao fanamasina hiasa malalaka. Mengavy ianao androany votsory izay tokony votsorina. Tena reko mihitsy Andriamanitra miteny hoe misy famotsorana tokony atao eto. Reko le izy. Satria lasa mavesatra be le BERAKA n'Andriamanitra. Raha tsy manaiky ny fonao izy sokatra tanteraka ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asandrato ny vavakao. Meko 3 minitra ianao afaka hitsoranao anatin'ny fonao ray manontolo. Tia tompo androany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoako ny teny Andriamanitra. Ho anay tsiray avy ny teny.
aoko izay mahazatra rehetra tompo, tsy voatery ho tany say mivavako fa tsapako satria azo ny fanamasina lokalizena tsara ao anatiko hoe ty le maharary an'Andriamanitra, ty le olona Rodolphe fa tsy le tarihany fanan'Andriamanitra, tady azona azy eo amin'ny nofo. Fitsorako zany eto amin'ny alitara Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Io ny fanatitra tiana ho indrindra, ary mahafinaritra mihitsy le teninao hoe anao fanatitra amin'ny alitara ianao, raha io ianao ny mahatsiaro fandralanao manana lahelo aminao dia andanatovy izay vanana aminy voatery ny fanatitra ao. Fanatitra sarobidy indrindra aminao melohany zavatra rehetra hita maso dia ny toe-ponay mendrika eo anatrehanao. Misaotra Tompo fa tianao izay hiavana amin'ny olona rehetra, tianao izay hamela heloka ny olona rehetra, tianao izay mba ho fitsorana ao anatinay izay vesatra rehetra tokony ho fitsorana eo amin'ny fiainanay. Tsy ny mety aminay foana fa ny mety aminao indrindraindrindra. Makasitraka dada malala, mamiko ianao, tiako ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Dao tsika ity hatarana mafy be ao an'Andriamanitra, andray ny mpanompon'Andriamanitra. Melohan'ny vavaka, aza mbola miala fa hivavaka ho anareo arehefa avy eo. Misaotra anao izay Jesosy fa tsapanay tokoa fa tia an'ity fiangonana ity ianao. Tsapanay Jesosy fa nandefa ny mpanomponao ianao an'ity fiangonana ity, izay manisy tsy mananatra anay. Miala amin'ny ota rehetra izay mbola fikifikirinay, miala amin'ny ota rehetra vonina ianao Jesosy hanafaka anay, naniraka ny lehilahinao teto ianao androany. Akipiziny masonao dia isory Andriamanitra amin'izany fitiavana be itiavany ianao zany. Tsy hitan'ny pasteur Rodolphe fa ny zavatra fikirinao any, fa hitan'Andriamanitra. Ny ran'Andriamanitra izy eto androany, satria ny fonao dia mbola fo mankahala, mbola misy zavatra fikirinao, mbola misy toetra tsy mendrika izay mbola tazominao. Misaora ny tompo ianao fa tiany loatra ianao, tiany ianao matoa nandeha zany teny zany, tiany ianao hamotsitra satria te hitanao izy, te hanambina anao izy, te hame fitahianao anao izy. Avitsory le zavatra mbola fikirinao ao. Inona mbola fikirinao? Samy manana zavatra fikirintsika rehetra, samy manana ny anazy. Inona ny anao? Tsy fatokinan'Andriamanitra ve? Tsy famasinana ve? Fakana vadin'olona ve? Fisotroana sy fidorohana ve? Lainga sy fitaka ve? Fitsory zany zao fa tianao loatra Jesosy, tianao loatra izy. Naniraka ny mpanompono anao izy, naniraka ny mpanompono anay izy. Avitsory aingana izay tokony havotsitra zao. Avitsory alohan'ny fitahian'Andriamanitra eo aminao. Avitsory. Misaotra Jesosy naniraka ny lehilahinao ianao ho an'ity fiangonana Jerosalema ity. Maminao loatra izay, tianao loatra izay. Tena andefa ny teninao ianao. Alohan'ny hitsofana rano anay dia tianao izay votsitra miala amin'ny fahotana aloha, satria tsy tsodrano hoe pakany aminay raha mbola misy ota eo aminay. Dia nalefanao zany teny zany satria tianao loatra izay. Nalefanao zany fitazaina zany satria tia hanova ny fiainana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Tompo. Amen. Samy mahazo ny fitoerantsika vetivety. Tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa Baiboly ny arahantsika. Amen. Melohany hitsofana rano ozy izy Isaka, melohany hitsofana, tsofako rano anao, hanaovy an'ny mpialo ozy izy. Amen. Hanaovy an'ny mpialo hoaniko, zay avy hitsodrano anao. Ndio tanterahantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy fomba mpiangonana izany fa fomba amin'ny Baiboly izany. Raha ozy ianao hoe hanim-pi ny ariary dia tsy maninona. Ninona nentinao andy atero alohany hitsofana rano anao, hitsofana rano dia tsy maintsy misy zavatra aterinao ho an'ny Isaka aloha. Amen. Vonina amin'izany ve tsika rehetra?
ndeha aritsika natateraka zany ampiany isaka zany. Tsangantsika rehetra afaka maka valopy any amin'ny akay ianao a. Dia ateritsika ato anatiny ty ho ateritsika ao anatiny valopy io. Tsangana avitrantsika rehetra izay mivonina amin'izay ampiany isaka izay. Afaka maka valopy any amin'ny akay ianao.